sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy alady fasily amin'ny Trinité ny soratra masina voalahatra ho vatsina araka amin'ny Bible fanekena taloha bokony Deutéronomie toko fahaefatra amby roapolo vatsina manomboka amin'ny andininy fahafolo. Raha mampisamby zavatra ny namanao ianao dia aza miditra ao an-trano handray ny antoka aminy, mijanona eo an-trano ary ny lehilahy izay nampisamborinao no hamoka ny antoka ho aminao eo an-trano. Ary raha manahelo raha lehilahy dia aza atananao lokala ny antoka fa tsy maintsy averinao aminy mihitsy rehefa tokony maty masoandro mba irakofa ny lambany ka hisaorinanao dia ho fahamarinana ho anao eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao izany. Aza manao fitondrana sarotra amin'ny fikarama izay mahantra sy malahelo, na rahalahinao na vahiny ao amin'ny taninao sy ao an-tanànanao, fa andro anaovany ihany no hanomezanao azy ny karanany raha mbola tsy miletika amin'ny masoandro, fa malahelo izy ka izany no irian'ny fony. Fandrao hitaraina amin'ny Jehova noho ny nataonao izy dia ho fahotana aminao izany. Ny iray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanany tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy atao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Aza manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty, ary aza maka ny fitafian'ny mpitondran-tena ho tsatoka, fa tsarovy fa andevy tany Egypte ianao, ary Jehovahandriamanitrao efa nanavitra anao ho afaka tany. Koa izany no andidiko anao hanao izany zavatra izany. Raha mijinja ny valinao any an-tsana ianao ka misy amboara hadinonao any, dia aza miverina akazy, fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny fitondran-teny izany, mba ho tahiny Jehovahandriamanitrao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao. Raha manitsana ny hazo olivanao ianao dia aza miverina itsipona izay sisa, fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny fitondran-teny izany. Raha mioty ny voaloboka ao ianao dia aza miverina itsipona izay sisa, fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny fitondran-teny izany. Ary tsarovy fa andevy tany amin'ny tany Egypte ianao, koa izany no andidiko anao hanao izany zavatra izany. Hotohizanao amin'ny fanekena vaovao taratasy nosonatany Jakoba. Jakoba toko fahadimy vatsina manomboka amin'ny andininy voalohany. Ianareo manan-karena, mitomany sy midradradradrana noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arenareo efa siny, ary ny fitafianareo efa lany ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina,
Ary arafesiny dia ho vavolombelona hiampaganareo sady handany nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karaman'ny mpiasa ny zizantanareo izay azoninareo dia mitaraina. Ary ny fitaraina mpitsinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny tetỳ ambonin'ny tany ianareo sady nanara-po tamin'ny fahafinaretana. Efa namaky ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanamelika namono ny marina ianareo fa tsy mandohitra anareo izy. Ho faranana ao amin'ny filazantsaramasina araka Matio. Matio 5:10 vatrina manomboka amin'ny 10:30. Ary avy amin'izany manakena mitoviteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no ho voalohany. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay mivoaka maraina koa hanakarama-piasa ho any an-tanimbolokony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny piasa fa ho denary isan'andro ny karamany dia nasainy nakany amin'ny tanimbolokony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany toetra foana tany an-tsena ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo hakany amin'ny tanimboloko fa izay ankeviny marina dia homeko anareo. Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora faha-11 dia nivoaka izy ka nahita ny sasany toetra eo dia hoy izy taminy, nahoana ianareo ny toetra fony eto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakarana anay. Dia ora lehilahy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboloko. Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompony tanimboloko tamin'ny mpitandrina ny raharaha, antsoiny mpiasa ka aloavy ny karamany. Atomboy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin'ny ora faha-11 dia nahazo denary misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy. Kanjo samy denary misesy avy ihany no azo. Ary rehefa nahazo izany izy dia nimonina tamin'ny tompo-trano ka nanao hoe, ireo olona faran'ireo dia niasa korairay monja kanefa nataony mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, Isakay, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho. Tsy efa denarivo aho ny fanekenao tamiko. Raiso ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hafa aho. Ratsy va ny masonao satria tsara. Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Masina ny tontolo.
noho ny nahafahanay namaky ny teninao izay nilaza taminay fa samy manana ny fotoana iantsonao azy ny zanay ary samy mahazo hitandrefy azy ka tokony anaiky izany zanay. Raha mikasa ny an-dalana bebe koa izany ary zay dia mankataka ny fananao masina hameno anay tsirairay avy amin'izany na ho amin'ny toriteny zany na ho anay vahoakanao izay tolana ny afatra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany manaraka izany. Amen.